Nikadina an-tanindrazana teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato alina tokony tamin'ny 2010 nofo mangatsiaka ny Solange rehefa maty iray volana sy tapany lasa izay tany Riyad Arabia Saodita. Raha ny fahitana ny razana dia efa tsy tao intsony ny taovany, tsy nisy ratra kosa ny vatany raha nitatitra avy amin'ny Arabia Saodita fa ny fijanonany fo noho ny aretina tsy mbola voafaritra no nahafaty azy. Mahaliana ny maro ankehitriny ny fianarana ny atao hoe danse contemporaine. Endrika maro no isehon'izany fa ny sendra ny teny an-toerana dia ny fampianarana ny atao hoe salsa, rumba, suzuki sy ny sisa. Kadina tsotra miainga amin'ny isa iray hatramin'ny 7 no miverimberina. 10 lehilahy ary 5 vehivavy ireo no iatoerana hiditra sy andrafitra ny ekipim-pirenena malagasy taranja kickboxing. Efa nandalo ady fitsapana avokoa ireo mpikaroka rehetra eo amin'ny hazakazaka lavitrezaka izay tsy maintsy natao ary mbola hitohy amin'ity herinandro ity. Ny andinindin'izay avy hatrany. Solombavam-bahoaka ny Madagasikara ary Jaona Randriary Malala, député voafidy teto Antsimon-drano dia manasa antsika ponina eto Antsimon-drano anatrika ny tatitra sy fisaorana izay ho ataony. Izy ny nofokana amin'ny tampihavana iarahantsika menakavy ka toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Talata 12 Martsa andranona ohatra mba vady tokana Itosy, alarobia 9 Martsa Ambohidrapety Bemasoandro, alakamisy 20 Martsa alakamisy Fenorivo, zoma 2 Martsa Ambohijanaka Andorano Fotsy. Fanasina ho fampandrosoana any Antsimon-drano. Dia mbola faly mitsidika ny tokantrano an-trano tomboky lahy sy tomboky vavy amin'ity hariva ity, miarabanao ary manasanao anaraka ny fampahalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV hatramin'ny farany. Trangam-piarahamonina avy hatrany no mboantsika ny fampahalam-baovao amin'ity hariva ity. Ny gadona tanindrazana teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato alina tokony ho tamin'ny 2010 ny nofo mangatsiaka ny Solange rehefa maty iray volana sy tapany lasa izay tany Riyad Arabia Saodita. Efa tamin'ny taon-dasy Solange no nangataka ny velona tanindrazana noho ny fijaliana nahazo azy saingy ny mpampiasa azy hatrany no novainy ny tompon'andraikitra hara tany an-toerany fanadihadiana. Ny 17 Martsa 2024 Solange 23 taona no niala teto Madagasikara hiasa ny Arabia Saodita. Tsy nisy olana ny 2 volana niasany tamin'ny mpampiasa azy voalohany izay nandony karama ny ara-dalàna. Ny volana Mey nanomboka nisy disadisa taminy sy ny zanaky ny tena mpampiasa azy no ity farany tokony anefa ny karamany kanefa tsy mahatateraka izany. Ny tomba nefa niasa ka tsy sakan'ny Solange intsony izay niteraka aretin-tratra ho azy. Ny antson'ny fianakaviana izy mba hampody azy aingana noho ny aretiny efa mankahy azy andro aman'alina. Ny volana Aogositra no niona tamin'ny tompon'andraikitra hara any Riyad teto Madagasikara ny vadin'ny Solange mba hampidina azy. Nanomboka teo ny famindramindrana mpampiasa ny Solange. Le mamindra zany tsy toloha tsy fantatry izy le mamindra papy hoe manaraka azy. Rehefa pindra ndray pantropa efatra dia teo zany le chargé d'affaires ty nipoitra ndray hoe tsy afaka ny amin'ny herinandro intsony aho efa signé contrat vaovao izy de zan fa izy efa mahazo patron tsara efa miasa. Mbola nampanantena ny ampody an'ny Solange ihany anefa io tompon'andraikitra hara any Riyad io nandritry ny diany teto Madagasikara ny farany volana janoary farany teo. Maromaro tsiraisana afahana manerina vadika rehefa herinany indray no mitidina faharoa te dia izay koa mba mila communication aminy indray mandeha isan-kerinandro mandrapahita le solution iverenana an'izany satria izy milaza fa ohatra atsokako ao amin'ny ambasady izy dia eo mikarakaraika mifampodiana azy. Ny 6 febroary farany teo tompon'andraikitra hara any Riyad io no nilaza fa hiverina eto Madagasikara. Tsy nahino ny fianakaviana feo intsony anefa izy hatreto. Ny 14 febroary ny fianakaviana no nahazo antso avy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny fa nidosiny ny fahafatesana ny 19 janoary farany teo i Solange. Raha ny fahitana ny razana dia efa tsy tao intsony ny taovany. Tsy nisy ratra kosa ny vatany raha ny tatitra avy any Arabia Saodita fa fijanonany fo noho ny aretina tsy mbola voafaritra no nahafaty azy. Ny valin'ny autopsie tao amin'ny HGR kosa mbola tsy nahazona vaovao hatreto. Androany ihany ny fianakaviana no niazo an'ny tomasina hantanteraka ny fandevenana i Solange izay namela manano tena sy kamboty roa.
raha ny vaovao iray avy eo anivo ny tompon'andraikitra iray ao amin'ny tranopaty ny hôpitaly Agiera dia mbola misy razana iray hafa fantatra amin'ny anarana hoe Marie José Soa 13 taona no tonga tao amin'ny Agiera tamin'ny 12 ora ny alarobia farany teo. Mbola voatazonao moa ny razana hatramin'ny androany ary tsy mbola misy sinaka izay anaovana antso ho an'ny fianakaviana. Eo amin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany ny trangana fanafiana amin'ny Tapiadina teny Akazomanga alina tokony ho tamin'ny 7 ora. 3 lanona nafika toeram-pivarotana iray. Ny iray tamin'izy ireo no niditra tao amin'ilay fivarotana, ny roa kosa anjana teo ivelany na napoaka basy nampitsoaka ny manodidina. Tsy nisy ny naratra na ny enana fohy. Vola kely ihany no lasan'izy ireo na izany aza nampivarahontsana ny manodidina ny basy narangarangan'izy ireo tamin'izany fanafiana izany. Fa mila olona tomady ara-batana sy ny mpandraran'ny fonja raha ny voalazan'ny lalàna izany indrindra no antony nametrahana ny toerana fikotranana ho azy ireo ao amin'ny fonja ny Tsiafa ahafahan'izy ireo manao fanatanjahantena hitaizam-batana. Nisy ihany koa ny fametrahana ny vato fehizoron'ny trano fanaovana fiofanana androany. Izao no tanteraka dia noho ny fiara-miasa amin'ny fiangonana Adventista mitandrina ny andro fahafito sy ireo tanora tinaiza ao amin'ny fikambanana OIC4C fanampanazavana. Zava-dehibe loatra ny fanaovana an'izay piscine hoe salle de musculation zay satria na ny toerana na ny asan'ny fandrarana fonja moa zany dia voalaza ao anaty texte fa mila olona tomady ara-batana ary manana fahasalamana tanteraka ary izany ny antony nanaovana an'ilay salle de musculation zany mba ahafahan'ireo mpandrarana fonja manao fanazarantena zany hitaizany ny vatana zany. Dia le fanaovana nyity trano ity koa zany dia tena zava-dehibe satria ankoatran'ny hoe fanaovana trano fivavahana azy dia anaovana formation koa zany ho an'ireo le mpandrarana fonja zany azo atao toerana hivoriana, azo atao toerana hanofanana an'ireo vady aman-janaka ny mpandrarana fonja amin'ny fiainana rehetrarehetra zany. Fa fianakaviana miisa 723 no nahazo trano avy amin'ny fiara-miasa tamin'ny Habitat for Humanity Madagascar. Etsy ankilany mila 7,4 hetsy trano isan-taona ny malagasy amin'ny fanorenana trano raha ny antontanisa avy amin'ny vice-primature misahana ny fanajariana ny tany. Misy arak'izany ny ezaka mbola tian'ny Habitat for Humanity Madagascar ho tratrarina amin'ny 15 taona manaraka omaly no nanamariana ny 15 taonan'izy ireo tamin'ny alalan'ny sorona masina no tronon'ireo olo-manan-kaja maro tahaka ny PDS n'Antananarivo sy ireo solitena ny masovo Amerikana nanova-paikady ny Habitat for Humanity maneran-tany ka tanjona amin'izany ny ady amin'ny fahantrana sy ny fonenana tsy zarizary raha ny fanazavana azo. Misy ireo atao hoe IMF mpampindram-bola madinika zany reny no iaraha-miasa amin'izao manaraka izao zareo no mampiasa ny volany fa ny Habitat kosa hanampy azy amin'ny lafiny teknika dia misy matoko zay fa raha tanteraka izay fiaraha-miasa zay dia ho maromaro kokoa no nefa vita hatramin'izao zany ny trano izay mety ho vita amin'ny manaraka eo. Mieritreritra ihany koa moa ny Habitat eto Madagasikara hoe raha misy loza voajanahary dia io isan'ireo zay mieritreritra ny Habitat fa hampiena ny fiantraikan'izany loza voajanahary zany ary hanarina ny simba miaraka amin'ireo traboina raha ohatra ka mitranga tokoa ny loza. Dia mbola iaraha-miasa ihany koa ireo amin'ireo mpiara-misalaha hafa izay manao an'izay asa izay. Vaovao-piangonana kosa no amin'izantsika ny fampahalalam-baovao zatovolahy sy zatovovavy maherin'ny zato no raisina ho mpandray ny fanasan'ny tompo tao amin'ny fiangonana i Jesosy Kristy eto Madagasikara fitandremana Analamahintsy androany. Endrika hita maso ny fanekenan'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fanoloran-tena ao an'Andriamanitra izany amin'ny ankapobeny. Isan'ny iombonan'ny fiangonana protestanta ny fanamasinana mpandray ny fanasan'ny tompo amin'ny fotoan-dehibe toy ny Paka sy ny Krismasy na ny Pentekoty. Noho ny amaroan'ny mpino kosa sy ny aterin'ny fiangonana amin'ny fotoana tsotra sy ny alahady tsotra tahaka izao no anaovany tetsy amin'ny FJKM Analamahintsy izany. Ny fanamasinana tahaka izao izay indray mandeha isan-taona ihany ho an'ny ankamaroan'ny fiangonana FJKM ankoatra ireo andiany manokana.
Vaovao amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa no nizantsika ny fampahalalam-baovao ekipam-pirenena kickboxing 5-20 lehilahy ary 5 vehivavy. Ireo no hiatoerana hiditra sy handrafitra ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny taranja kickboxing. Efa nandalo aty fitsapana avokoa ireo mpikatroka rehetra eo amin'ny hazakazaka lavitrezaka izay tsy maintsy atao ary mbola hitohy amin'ity herinandro ity izany. Enjana rak'izany ny fiadiany toerana eo amin'ny ekipam-pirenena fanadihana hoentiny Martsony. Efa saika fantatra avokoa ny anaran'ireo izay faninana ao anatin'ny ekipam-pirenena malagasy ao anatin'ny Ayady kickboxing na andiany faefatra amin'ny fedina ny tompon-dakany Afrika izay atao amin'ny voalohan'ny volana Aprily any Cameroun no anatanterahana izany. Eo amin'ny latsaky ny 1-15 kilao lao kick dia ahitana ny menavolo tompon-daka ny Afrika nandritry ny taona maro. Atoraka izany ihany koa eo amin'ny full contact dia ahitana ny Billy izay efa tompon-daka ny Afrika indroa misesy. Eo amin'ny latsaky ny 4-15 kilao lao kick dia Severin inefatra tompon-daka ny Madagasikara teo amin'ny sokajy kades sy ny junior ny tovolahy amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny latsaky ny 4-15 kilao full contact ny Johnny tompon-daka ny Madagasikara efa intelo misesy ary tompon-daka lefitra teo amin'ny savate boxe française. Eo amin'ny latsaky ny 7-15 kilao lao kick ahitana ny Naval tompon-daka ny Afrika amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny latsaky ny 7-15 kilao full contact ahitana ny Fazarali intelo tompon-daka ny Madagasikara. Eo amin'ny latsaky ny 10 kilao lao kick dia ahitana ny Anigael indroa tompon-daka ny Afrika. Eo amin'ny latsaky ny 10 kilao full contact andraisan'ny Julien Anjara izay tompon-daka ny Afrika ankehitriny. Eo amin'ny latsaky ny 13 kilao lao kick dia Rababan Christophe izay anisan'ny tompon-daka ny Afrika ihany koa ary nametraka tantara lehibe teto izao tontolo izao indrindra moa fa teto Madagasikara. Eo amin'ny latsaky ny 30 kilao full contact dia Itodso izay tompon-daka lefitra ataty amin'ny faritra Afrika. Eo amin'ny latsaky ny 17 kilao full contact ahitana ny Rasta izay tompon-daka lefitra ataty amin'ny faritry ny Afrika. Eo amin'ny latsaky ny 17 kilao lao kick ahitana ny Alpha. Eo amin'izay latsaky ny 17 kilao eo amin'ny full contact izay Mohamed izay tompon-daka ny Afrika amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny latsaky ny 17 kilao lao kick Mahery. 10 ireo zazalahy izay ifaninana hiditra ao anatin'ity ekipam-pirenena ity raha tokosa 5 ny zazavavy. Eo amin'ny latsaky ny 17 kilao ahitana Mioratina, 12 kilao Faratina, 19 kilao Fahendrena, 10 kilao Aline ary ny 13 kilao Alida. Fantatra ihany koa ireo mpitantana ao anatin'ny izany dia eo ny tale teknika nasionaly Maître Apollo. Eo amin'ny sehatry ny fitantanana izay ekipam-pirenena malagasy zay dia Maître Romualda Siery ary Herman. Nisy moa niady fitsapana izay nandraisany reto ekipam-pirenena malagasy ary vonam-pirenena zay atao any Cameroun ny voalohan'ny volana Aprily ho avy izao ary samy nanao zay ho afany ny tsirairay tao anatin'izay ady ny fanindriananay izay. Zava-dehibe ho an'ny tontolon'ny Ayady kickboxing tokoa amin'ity topilalaovana 14 ity ary ity ny fivoahana voalohany andraisan'ny ekipam-pirenena malagasy anjara. Maintsy androbaka medaly volamena isika amin'izay fedina ny tompon-daka ny Afrika andiany faefatra izay. Mbola mahakasika izay fanatanjahantena izay hatrany mpandray anjara mihoatra ny 30 nandray anjara tamin'ny fampianarana divahiny Akalamanjana tetsy anoloana ny Tala Rariasy sy ny 7 taona ny zandriny indrindra ary mandidina ny 50 taona kosa ny zokiny indrindra tamin'izany. Ilaina ny fahaizana irony karazana aty avy any ivelany irony ary sakatsika malagasy tsara ny mianatra sy mampiatra azy. Kahitao Andriatsilavo. Mahaliana ny maro ankehitriny ny fianarana natao hoe danse contemporaine. Endrika maro no isehon'izany fa nisendra any teny toerana dia ny fampianarana natao hoe salsa, rumba, suzuki sy ny sisa. Na dia mafana aza ny andro ny patrapatraka ny atsembohany tsy nahasaka ny reto olona te ahay mandihy reto izany. Afaliana trano no nandraisana izy ireo izany. Maharaka tsara? Maharaka. Mbola itoizana efa ny losa mbola tsy itoizana fa mbola tiako. Tianao le mandeha nefa ny
raha ny fahitany zava-misy teny an-toerana maro ankehitriny liana amin'ity karazana dia itony ao ireo variana noho ny akantona ao ireo nentanentana noho ny gadonihira ao kosa ireo tsy naharitra fa nandiha teny amin'ny sisiny manazava ny zavatra hitany sy tsapany mpijery iray izy aloha mahafinaritra ary hita hoe misy fitaizana satria tafiditra ao anatin'ny fanatanjahantena dia karazana mahasoa mampety ny fahasalamana mety le izy marina aloha fa hoe fanomboana le izy misatatra izy koa moa efa misandraka amin'izao dia antenaina fa hivoatra tsikelikely dia mba tsy todoany amin'ny toerakafa ny tanora fa mba nampiasa ny vatana amin'ny lalana tokony izy kadina tsotra miainga amin'ny isa iray hatramin'ny 7 no miverimberina nandritra ny fampianarana mora ho an'ireo mpandray anjara araka izany ny mampiatra azy raha mikorina ao anatintsika malagasy ny fahaizana mandihy raha ny nambaran'ny mpampianatra ka tsy dia manano sarotra ny fampitana azy dia ny salsa portoricaine izay dia avy any portoricain izy io avy any Cuba zany hoe anisan'ny danse latine zany dia misy figura vitsivitsy moa zany no fampizarany ateo dia misy pasy kely vitsivitsy takatritsika gasy misy le satria tsika gasy any betsaka mahay mandihy zany ary tsika isa manan-talenta be dia be indrindra miresaka dio ary marika teo zao ohatra hoe vao vetivety firy minitra fotsiny nanaovana izy teo dia efa tavavoakantsika sady izy ka zay ny tenenako hoe takatritsika somatsara mihitsy izy betsaka ihany ny eto Madagasikara aloha zany efa manomboka mirobirobe izy io resaka danse latine ary ataoko hoe tsy mena mitaha amin'ny any ivelany zany tsika amin'ny izy io na dia hoe tsy dia tsika namorona anazy nefa tsika tsy dia tara loatra amin'le izy zany ino eo ihany fa raha tsy misy ny famerimberenana itony karazana dia itony any an-trano dia mety ho adino ny fanazarantena sy ny fahavononana no tena zava-dehibe ankoatran'ny hoe fitiavana azy atrikasa manodidina ny sarin'ny Rijasolo no nanomboana ny herinandro ny teny frantsay sy ny francophonie efa nisy ny atrikasa natao tamin'ny volana febroary ny aona ny mpanoratra manoratra amin'ny teny frantsay sy mpanoratra manoratra amin'ny teny malagasy androany arak'izany natao ny adievitra mahakasika ny literatiora malagasy sy ny fakana sary adievitra izay niarahana tamin'ny Rijasolo sy Michel Rakoudson ezaka amelomana ny sehatry ny literatiora no tanjona raha fanazavana ilaina ny fampiasana ny sary tsarana ny literatiora antony iray ny antsona ny Rijasolo tsy afa-misaraka amin'ny literatiora ny sary fanampanazavana. Les écrivains et les photographes, on a tous besoin de l'un et de l'autre, donc il y a toujours besoin, quand on est photographe, il y a toujours aussi le besoin d'avoir du texte aussi pour exprimer des choses qu'on ne peut pas voir dans la photo. Donc ce n'est pas que ça ne suffit pas, la photo en elle-même ne suffit pas, c'est que c'est toujours mieux aussi d'avoir des écrivains derrière les photographes pour parler, pour exprimer des choses. Et même pour quelqu'un qui ferait un poème, par exemple, il pourrait très bien utiliser un photographe aussi pour exprimer certaines choses qui sont dans le poème. Mais finalement, on est tous dans le même combat, photographe, écrivain, on est tous dans la même tension, dans la même créativité. C'est juste qu'on n'utilise pas les mêmes outils, en fait. Eo amin'ireo fitim-baovao kosa no amin'izantsika ny fampahalam-baovao amin'ny lafiny politika mahakasika ny fampitsoran-keloka teo anivony ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy eo ihany koa ny mahakasika ireo fiara tsy mataho-dalana Hyundai Santa Fe any Camille Vital avy any Azia ary avetrany ary zany. Raha toa ka misy enimpolo ireo antota taratasy fangatahana fampitsoran-keloka voaray teo anivony FFM na ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy dia ny 4 amin'ireo dia efa nahazoana valiny avokoa. Ny ambiny dia mbola eo ampandiniana azy ny CSA. Noho izany dia mbola misy 470 ireo antota taratasy izay mbola tsirian'ny CSA alohan'ny hanomezana ny fampitsoran-keloka. Ny raharaha 7 febroary, BANI sy ny FIGN ary ny RFI dia saika tapitra nivoaka avokoa ireo izay nahazo ny fampitsoran-keloka tamin'izany. Ho an'ny Colonel Sary Landrena Soavina dia mbola tsy ampy ny antota taratasiny ka mbola miantona aloha hatreto ny fandiniana izany. Mahakasika ny Colonel Kotita Solon indray dia efa voadinika ny antota taratasy voalohany saingy mbola misy ny raharaha hafa mbola hijerena azy indray. Antota taratasy voadinika dia eo amin'ny 20 dia 9 nahazo tamin'ny amnistia farany ity.
enimpolona tota taratasy izay efa nalefanay ihany a fa 20 aloha mbola voadinika zany dia tsy voatery hoe tafiditra ao a nenykotitsy Charles Randrena Saove naraka ny teninareo satria efa nisy tota taratasy ka mahakasika ny kotity a zay efa nilavina anankiroa ny anazy raha tsy diso a dia ohatran'izay koa zany a neny colonel Charles zay somary taratara kely ny fahatongavany any amin'ny CSA zany. Mbola maro ny dingana tao vao misy ny famoahana ny anarany ireo izay afaka mahazo ny famontsoran-keloka mandalo fanadihadiana izany. Araka ny voalaza ny 15 anatin'ny lalàna mifeny famontsoran-keloka dia tsy mahazo famontsoran-keloka ireo izay voapirofo fa nanao ny famonoan'olona. Misy fifandraisany amin'ny trangan-javatra ara-politika. Misy an'izay foana zany misy fifandraisany. Ka indraindray zany raha miteny le olona hoe vonoan'olona kanefa misy fanadihadiana tao zany. Ka raha hoe noho ny lafiny ara-politika no anendrikendrehana azy hoe namono olona ka hitanay fa tsy mitombona alefanay ihany le dossier. Ka zay ny antony andefasany koa ny dossier ny général Raoel. Zay moa zany tsy hamoaka zay dinidinika anay fa zay zany nieritreritra hoe tokony alefany amin'ny CSA ny dossier ny général Raoel dia zareo manapaka farany nahazo amnistia fa nahatra fanadihadiana zay nataonay mikasika ny raharaha 7 février. Marina nefa fa mbola mandray tota taratasy ny FFM amin'izao fotoana izao ireo raharahany taona 2024 ka hatramin'ny 2025 no afaka dinihany. Maharitra 3 taona kosa ny fotoam-piasany ireo mpikambana eo anivy ny FFM ary mbola azo avoazana indray izany. Eo am-pelantanan'ny fanjakana malagasy ankehitriny ireo fiara tsy mataho-dalana Hyundai Santa Fe avy amin'ny fikambanana orinasa aziatika maromaro. Fiara izay notazonina teny amin'ny seranatsambo ny Tomasina aratsivina dia ny General Albert Kamivital no nitondra azy ireto teto Madagasikara izay nahatonga resabe na dia efa nanambara azy ity farany fa omena ny tafika ireto fiara ireto. Amin'izao fotoana izao dia efa voasoratra mazava amin'ny fanjakana ihany koa ireo fiara ireo. Ary ny fanjakana mihitsy aza no nandony abatseranana rehetra tamin'izany tsy misy tambiny ny fahazahoana ireo fiara ireo. Ny takan'olo izy dia mazava loatra. Ny olona nanome an'izao fiara zao dia avy any Azia. Zareo reo dia efa zatra miasa amin'ny firenena afrikanina maro. Ka amin'izao tindry mandeha izy dia hiary asa Madagasikara. Mazava loatra fa ny fanomezana tahaka an'izao dia tafiditra anatina fiara-miasa. Dia ny fiara-miasa zay zany ataoko hoe mbola faritana manaraka ny fiara-miasa fa ny azo atsidika fotsiny avy hatrany dia hoe ny fiara-miasa tia napetraka ny eto Madagasikara dia partenariat public privé zay foana. Tsy famitsimbola no ambadika ireo fiara ireo raha nambara ny fiadidinan'ny Repoblika ihany. Izany indrindra no antony natongavana ny fikambanan'ny orinasa aziatika teto an-toerana mba hanehoana fa tena fanomezana marina ireo fiara ireo. Natao hoe ny famitsimbola aloha angamba nataoko hoe ny fidorana teo aloha nefa mahafantatra an'ilay olona afaka miteny reo raha hoe tena zay marina ilay izy fa araka tegny teo ireo olona fa tonga teto tamin'ny 2010 dikan'izany efa nisy fampiresahana tamin'ireo olon'ireo ary mazava tsara fa hatatry le zareo tsara fa tsy lalàna famitsimboly mihitsy ny zavatra tiany atao fa tena fiara-miasa fanampianan'ny Madagasikara. Tsy misy idirany ny General Albert Kamivital intsony ihany koa ireo fiara ireo raha ny fantatra tsy misy ny taratasy milaza ny fananana izany ho hatrany teo anivon'ny fitondram-panjakana. Ny filoham-pirenena no hitsinjara ny fampiasana sy hamaritra izay olona mampiasa ireto fiara ireto. Roanjato no efa tonga eny Avoloha ary ny 20 ambiny kosa raha ny fantatra dia amin'ny herinandro no hiakatra eto Antananarivo raha toa ka mbola ny miseranatsambo ny Tomasina. Mbola hiampiasa moa ireto fiara ireto arakaraka ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ity orinasa aziatika ity. Eo amin'ny lafiny toe-karena kosa indray fantatra ankehitriny fa hiverina ny famatsimbola avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara toa ihany koa ny amin'ny lalàna mahakasika ny fandraharahana na ny barrière tarifaire. Ny verina nanomboka ny androany zany ny fiara-miasa ny FMI na ny tahirim-bola iraisam-pirenena amin'ny Madagasikara. Vokatr' zany dia hiverina iona sy fampiresaka indray eo amin'ny lafiny ara-teknika ary indrindra ny amin'ny lafiny ara-bola Madagasikara sy ny Fonds monétaire international. Tamin'ny taona 2024 natratratra ny amin'ny 500 miliara dolara ny famatsimbola nomeny ny tahirim-bola iraisam-pirenena ho an'ireo firenena andalam-pandrosoana. Tsy ireo tetikasa hoentina mampandroso ny tena iasany amin'ny ankapobeny
fa eo amin'ny fiantohana ny fifandanjany ny fifanakalozana ivelany. Antony iray ampitombo ny tahiry ao amin'ny banky foibe ny Madagasikara izany raha ny fanazavany ny ministry ny toe-karena. Vokany ho maro toerana kokoa ny toe-karena. Amin'ilay atao hoe stabilité macroéconomique dia tsy maintsy iantohana zany zay ny fifandanjany ny fanakalozany ivelany izay ka ny fanampian'ny FMI zany dia mamay zay aide à la balance de paiement zay ny fisiny zay dia mampitombo ny réserve atsika ao amin'ny banque centrale izany ary mamaro toerana ny volatsika. Pirofo mivangana izao fanapa-kevitra ndraisy ny tahirim-bola iraisam-pirenena izao fa tsy isan'ireo sivana jereny ny mpamatsy vola eo amin'ny fankatoavana ny fiarah-miasa ny fahatarany ny fanendrena ny prime ministre sy ny fametrahana ny gouvernemanta raha nambara ny ministry ny toe-karena ihany. Tsy misy fiantraikany amin'ilay fanapa-kevitra zany ny fisinana tsy fisin zay hoe gouvernemanta vaovao zay ary tiana marihana fa ny gouvernement misy ankehitriny anie dia ny président Rajonary Mapianina tamin'ny 20 janoary nanaovan'ny fianianana teny Mahamasina no nanendra n'ity gouvernement ity mbola hiasa. Isan'ireo firenena andranjara amin'ny fionana miaraka amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena izay ataony Washington amin'ny volana aprily izao i Madagasikara. Ananjo amin'ny fifidianana ihany koa isika manomboka izao. Toy ny sehatra rehetra fehezin'ny lalàna maro ny sehatry ny fandraharahana. Araka ny fijerin'ny mpandalo n'ity sehatra ity anefa miteraka olana eo amin'ny fandraharahana ny fisian'ny lalàna tsy mifanaraka amin'ny zava-misy sy ny filan'ny mpandraharaha. Io ilay antsoina mahazatra hoe barrière non tarifaire izay matetika mampiematra ny mpandraharaha ihany koa. Ny secteur privé dia voafehan'ny lalàna maromaro ary ireo lalàna ireo nefany dia mila fantatra hoe iza ny tena miasa ary iza no lalàna tsy tena miasa ary ny tena ilaina sy ny tsy tena ilaina. Zany dia ezaka mba ahafahan'ny sehatra tsy miankina mandroso satria be loatra ny lalàna mety mampifatopatotra anazy ary nefa ny ihany koa misy lalàna tena ilaina zay tokony hipetraka eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Hatramin'izay ny fanjakana no mametra sy mamaritra ny lalàna mifeny fandraharahana eto Madagasikara. Mandalo ny sehatra tsy miankina ihany ny volavolan-dalàna saingy tsy misy intsony ny fandraisana ny tolo-kevitra izy ireo. Tsy misy vokatra izany ny fifanarahana mazava mikasika ny fampiarana ny lalàna. Miteraka olana eo amin'ny fampiarana izany avy eo. Voaka amin'ny code général des impôts ohatra nefany misy texte d'interprétation maromaro zany izay navoaka any ka tsy fakahitana intsony le hoe inona marina zany tena ampiarina fa samy manana ny fomba fandikany azy ny tsirairay na avy amin'ny fitondrany izy na avy aty amin'ny secteur privé izy dia eo ihany koa zany le fampiarana an'le lalàna sy le ataontsika hoe système de recours zany au niveau douane ohatra raha ohatra zany ka misy ny olana amin'ny ankapobeny zany eo amin'ny famoronana dia amin'ny fampiarana an'le lalàna sy ny fampiasana azy zany no mila averina zany ary zahay eto amin'ny secteur privé dia efa namoaka mihitsy zany les plans de développement à court, moyen et long terme zany mikasika ny fampandrosoana sy ny relance économique misy eto Madagasikara. Anolotra vahaolana miainga amin'ny fijerena ny zava-misy tamin'ireo firenena avy any ivelany araka izany ny sehatra tsy miankina hanatsarana ny manodidina ny fandraharahana eto Madagasikara. Vahaolana izay efa nampifanarahan'izy ireo ihany koa amin'ny zava-misy eto an-toerana. Ifantoka indrindra amin'ny fiarahan'ny sehatra rotonda mamolavola ny lalàna ampiarina amin'ny sehatra ny fandraharahana izany tolo-kevitry ny sehatra tsy miankina izany. Dia izay ihany koa tomboka sy tomboka vavy no entina manakatona ny fampahalamba-bao tamin'ity hariva ity. Isaorainao niaraka taminay hatramin'ny farany, manome fotoananao indray raha mpitso amin'ny iray ora veloma tompoko.